Magnano balatsaratsika diaby anio talata fahenina ny volana novambra. Nagnano live igny zany moaly. Maro commentaire hitako. Ke noho ny fagnontaniana maro apetrakanareo. Misy temps de pause za io hamaly. Misy koragna hoe nagnino tsy aboakanareo anao aliali compte fake baka anao io. Nagnino tsy aboakanareo anao ny cause mortelle ny zanakanareo. Aliali nagnino anao misitrika amin'ny compte fake aloha. Fa anao ndraiky valiako fo. Ny cause mortelle n'olo tsy faboaka. Satria nagnambara mombamomba azy ny ray aman-dreny ny solon-tegna ny fianakaviana talohan'ny fandivegna. Matoa ireo tsy nivola cause mortelle. Zondreo zegny. Hajaigna ny safidin'ny fianakaviana ary zegny ny tokony ho izy ara-pomba malagasy. Raha ohatra ka mangataka fagnampiana ny marary. Raha ohatra ka mangataka fagnampiana ny marary, tsy ampy vola, tsy ampy enti-manana hoentigny hitsabo, amizay fotoana tsy maintsy ambara ny aretigny mahazo ny marary. Tsy maintsy ambara ny aretigny mahazo ny marary mba azahoagna tagnany maro mba hagnampy. Raha tsy hain'olo ny lanjany aretigny mahazo antena, tsy avolo hagnampy antena. Amizay fotoana safidin'ny marary sy ny fianakaviana no hagnambara ny manjo azy no ny enti-manana ampela-tagnany tsy ampy. Eto tompoko, raha narary tompoko vavy, nipetraka amin'ny maha ray aman-dreny, père responsable azy, ny dadany marary sy ny tantininy marary, anabaviny babany, izay nikarakara azy. Nipetraka amin'ny ray aman-dreny manana ny mahizy azy. Na dia sarotro ary ny fiainana, ny antsoroko tamin'ny adidy ndry zareo ray aman-drenireo satria zanaka tiana igny zanaka igny. Tsy nanaovandreo tsy pepeka na tagna maro izy igny. Ka zondreo no mitazogny tsy ambaratelo ny marary, ny aretigny nahazo ny zanakandreo. Satria ireo tsy nagnano tsy pepeka. Raha misy ianareo namany, nagnontany vaovao, nagnontany fahasalamagna, nagniry hagnampy azy, tsy mbola misy koa ny manda fagnampiana. Ho anareo zay nagnampy azy tamin'ny namany, tsisy ny olana. Fa atsika diaby teto tsy nahita tsy pepeka natao teto amin'ny réseaux sociaux. Ny tazomindreo ho tsy ambaratelo ny aretigny nahazo ny zanakandreo. Zondreo zegny. Raha misy docteur na mpitsabo na vita fianarana alohany hisalorany maha dokotera azy dia magnano fianianana izy ankalamanjana izaho Rakotorabe dia itazona ny tsy ambaratelo ny marary anatin'ny déontologie médicale zany. Ka ianao manontany abraheto ny aretigny nahazo zanakareo, tsy zonao ny mametraka fagnontaniana zay satria efa araky ny lalagna tsy ambaratelo ny aretigny tsiraidray. Tsy ambaratelo. Na ny mpitsabo ary manao voady fa tsy hilaza na miniza ny aretigny manjony marary zay ny tsabony. Ka zon'ny fianakaviana ny mitazona ho tsy ambaratelo na inona ny aretigny zo ny fianakaviana ny mitazona izany ary tsy lazan'izany eto. Izovo manao handeha hitady arety. Anao manampandoavigny facture ny hôpital, sa anao nampagnanaovigny dépense. Magnaja tegna mba ho ajen'olo. Magnaja lalagna koa. Tsy zo ny mpitsabo, tsy zo tsika ny amantitra ny aretin'olo. Raha ohatra koa olo nangataka tagnatsika, nangataka fagnampiana tsika, zotsika amizay magnino manao mararino manao. Fa raha ohatra le olo tsy nagnano tsy pepeka, tsy nangataka amitsika, afoditsika vavatsika, tsy zotsika mitaky an'izany. Magnaraka izay, Madame Rita Avenida.
milaza anao tsy azonao ny tiako ambara. Ny tiako ambara dia tsotra. Tsy mamoha fotamandry fa tsy mahazo ny tiany mpanakanto Black Nadia atao. Inona moa ny nampidirany any tompoko vavy tamin'ny levy nataony izay buzz rehefa hita avy teo. Hoentsika malagasy, tamintsika malagasy naizako zay, malagasy tsy miady amampaty. Karaha lavo tompoko vavy, maty izy, maro nandrangitry, nagnaparitaka feo, nagnaparitaka soratra. Raha hendry i mpanakanto Black Nadia, malagasy tsy miady amampaty, mbola miampatreo ny razana, tsy tokony nagnano regny fihetsika regny izy. Azafady, za tsy nivolagna izy namono izy, na izy namosavy izy, za tsy misambotro vorokolo. Tsy possible, tsy ho toetriko zegny. Raha tsy hoe olo tratrako ambody omby, donc za mety hivolagna. Fa raha tsy hitako, tsy ho volagniko eto. Fa ny raha itrokitromako eto, ino no nanomonany, nitondrany agnarany zanakay, agnarany mpanakanto tianay, tam buzz zay nataony, tam lève zay nataony, larme crocodile zay nataony teto. Fitaka manko ny buzz, lenga manko ny buzz. Ino ny hitondranao ny razana ao agnatin'izay kilengalenga ataonao zay. Zay ny anahy no tadiaviko eto, fa za tsy magnosom-potakolo ary za tsy amoroporono, za tsy agnendrikendrikolo. Magnino anareo tonga de magnitatra am'izany resaka mosavy ici. Za tsy niteny an'izany, mbola ao ny lève kary tsy ho fafako. Ary tsy fombako mamafa. Za responsable zavatra ataoko fogna hatramin'ny farafofonayko. Ny zavatra takiko mba tiako hay, inona ny antony nanomonany nampidirany tao anatin'ny lèveny ny agnarany olo efa nodiko razana. Nefa tsika malagasy milaza hoe malagasy tsy miady amampaty. Na nisy ny provoqué anao mpanakanto Black Nadia, na nisy nagnaparitaka an'iregny. Matoa efa nijanona teo ny fony, nijanona teo ny vavany, tsy zonao tsony ny hiady aminy. Hoy fiangonana rehefa maheno misy maty, na ny razana hoentina any am-piangonana. Tapitra ny azakazany, hoy izy pasteur, hoy izy mon père, tapitra ny adiny. Tapitra ny adiny. Vo mihidy ny vavatsika, vo mihidy zao ny vavako ty, tapitra atreo ny adiko. Vo tsy mamindra, tsy afaka mamindra tsony ny tongotrako, tapitra atreo ny azakazako, tapitra atreo ny mombahy. Inona tsony mbola iadivana amiko na de hisy ary ny hiprovoqué anareo? Zay tsy mazava amiko. Zay tsy mazava amina hoe efa fantatra hoe efa nodiko razana le olona, efa tsy afaka hamaly anao izy, maninona tsy anaran'olona provoqué anao no niteniteneninao teo, nanaovanao larme de crocodile-nao, fa maninona olona efa matory, efa tapitra ny azakazany, tapitra ny adiny, no mbola niteneninao. Zay no mahasorena ny lohako aminao. Après le izy, quelques jours après, fantatra le izy fa buzz. Zay fotsiny. Fa za tsy miteny hoe ianao namono anazy, ary mbola niteneniko tao anatin'ny lèveko hoe Andriamanitra manome ny olona, ary Andriamanitra maka olona. Andriamanitra nanome izy iny, ary Andriamanitra no naka izy iny. Zay no nazavaiko. Fa za tsy nanendrikendrika rakotona rabe teto. Ary zao ny zavatra ny takiko, ary mbola amafisiko eto. Azafady aminao madame Fanirsoa Ernevo. Amoha ny tantaranao kely za. Satria marina atsika amizao tsy mpinamana tsony. Ianao miady amiko, za koa manaja ny safidin'olona tsy te hiresaka amiko. Tsy misy relation tsony entre atsika sy anao, fa azafady raha nomina ny eranao. Tany Madagasikara anao, na vitany vitanao tamin'ny firenena malagasy. Isany nampihena ny kolikoly teo anivon'ny fitsarana, nanao hezaka hanafoana ny kolikoly, natanjaka ianao tany Madagasikara, ary niezaka hanafoana ny kolikoly teo anivon'ny fitsarana, teo anivon'ny sehatra maro. Indro kely ny mpandrafitra, nanao propagande ianao,
nandray fitenena nanao tao mamasina angambany izay raha tsy diso ny fitadidiko. Ny resaka momba fatina polisy. Azafady tsy amoa fotamandry fa apatsiaro zava-misy. Ny resaka momba fatina polisy ianao. Marina tokoa ny zavatra nilazainao tam'izay. Fa la vérité qui blesse hono vazaha. Marina ny zavatra nilazainao. Kanefa ny hatra be tam'izay hoe malagasy tsy miady amampaty. Teo anao ny tombo zato heny ndray andro ihany, ndray ariva ihany ny pankahalanao. Avis pour la vie zany magistrat zany. Magistrat foana ianao mandrapikipiny masonao. Kanefa ny esorina tsy ho pitsara intsony ianao nazo sanction marobe ianao, ny enjehina ianao noho ny malagasy tsy miady amampaty zay, noho ny fitenenanao ny maty zay. Fa ahoana kosa ity ramatoa mpanakanto ty androany afaka miresaka ny razana mbola nitsotra, mbola tao anatin'ny tranony ray aman-dreniny, noho ny hososeny nanaovany buzziny, nefa ny tsy misy resaka momba azy. Tsy maintsy ataoko resaka. Satria tao fotoana nanenjehina anao ramatoa Fanirisoa, mpinamana tsika tam'izay. Am'izao tsika efa tsy mpinamana, fa gaga fotsiny aho hoe nahavoazanao fanenjehina avo lenta ny fitenenana. Tsy niteny lainga ianao, tsy nanao buzz ianao ramatoa Fanirisoa raha tena tadidiko zay, fa niteny zavatra marina. Nienjehina anao, sestany aty andafy ianao noho zay zavatra zay nesorina tamin'ny asanao ianao. Azafady mampatsiaro zava-misy. Nefa ity firesahany famaliany mpanakanto Black Nadia ny razana mbola mitsotra miady amampaty izy satria te hamaly andreo olona miprovoquer anazy izy. Ny anaran-dratompoko vavy no niteneny tao anatin'ny buzziny. Après le buzz, lainga. Après fisarapanambadiana, oye ranomaso, quelle larme de crocodile, tiapakarina laza. Zonao tateraka Black Nadia manao buzz, zay zavatra tianao atao hampalazanao. Fa ity kosa nanitsakitsika ny soatoavina malagasy, zay hoe malagasy tsy miady amampaty. Manontany anareo fanjakana, rehefa miendrika politika ve ny zavatra, mahazo sazy ny olona miady amampaty, miteny matin'olona. Fa rehefa mpanakanto manana lazany sy be vola ve le olona tsisy resaka momba azy fa de tapitra eo le resaka. Mitovy ihany ny maty. Samby olombelona teto ihany, samby nanana ny tsara vitany teto ihany, rehefa maty ataoko angambany tsy tokony ho tenitenenina ary tsy tokony ampidirina anatin'ny buzz kilengalenga. Zay ny ana. Za tsy miteny hoe iza no namona anazy. Andriamanitra ho. Andriamanitra nanome, Andriamanitra naka. Mbola niteneniko am'leviko zay. Ary za manko tsy mahita fa ndrasy manko asina solomaso kely. Tsy buzz ahoana. Tsy buzz hoe ny sara-panambadiana. De veo mirehareha mamoaka sary fakatia be. Miady amampaty iny. Tsy ny maty ny teniteneniny teo, tsy nefa nodikorazana ny teneniny teo no nanaparitaka an'iny. Matoa iny tsy niparitaka fony izy mbola velona, tsy safidiny zay. Matoa ireny tsy niparitaka tamin'izy mbola velona, tsy safidiny zay. Azony natao iny tamin'ny fahavelomany, fa matoa tsy nataony misy antony. Zay. Malagasy rehetra tokony hanaja ny razana. Malagasy rehetra tokony hanaja ny maty. Fa tsy hoe inona ny nahafaty azy. Tsy zonao ny anontany an'izany. Cause mortelle n'olo tsy zony tsiraidre. Ny aretin'olo tsy zontsika. Tsy zony dokotera ary anaparitaka an'izany. Vao maika ho zoko na ho zonao.
misy olona tiana arovana tsotra zao fotsiny, misy olona tiana potehina fotsiny. Maninona potehina ny sasany raha niresaka? Maninona potehina ny sasany raha miresaka ny fahoriana? Potehina ny sasany raha resaka fahafatesana. Maninona ny sasany raha miresaka ny fahafatesana? Ny faty mbola miampatra eo avela malalaka. Sa tsy mila laza Serena, ianao ny te hanenjika na io koa. Inona moa ny hilako laza? Zanga olona misy fotony. Zange olo tsotra. Zanga mbola niteny anao hoe iza za? Tsisy. Arovo ny olo arovanao, fa raha mbola fanjakana ny fanjakana mijoro ao a, atovy mitovy ny malagasy rehetra. Rehefa miady amampaty a, dia asio fandinihana. Fa tsy hoe mama evay zay hitako nahazo ny fanirisoa zay, tamizy niresaka fotsiny, tsy niresaka lainga. Hitako mba marina zavatra niteneny iny tamizay. Nefa nahazo ny potehina fa toko fa vehivavy mahery koa izy iny tsy potika, afaka nitondra ny fiainany tamin'ny firenena mandroso taty izy, afaka namboatra ny fiainany. Fa atovy mitovy izay malagasy rehetra amin'ny akta tao rehefa miady amampaty, de tovy mitovy koa sy ouverture d'enquête koa hoe inona ny marina amin'io tantara io. Zay fotsiny zavatra angatanay hoe naninona miady amampaty. Satria zay nahita ny miady amampaty tsy nataonareo afabela. Zay fotsiny fa za tsy manendrikendrika rakotora be mamosavy. Za tsy mila laza. Matoa nanomtomina ny anarany zanakay tao anatin'ny leviny, tsy izy no naparitaka an'ireny vidéo reny. Azo ny naparitaka reny tamin'ny fahavelony. Fa matoa tsy nanao an'izany izy, donc tsy izy ny nanao an'izany. Photoshop azo atao, teknolojia maro ty maro zavatra azo amboamboarina. Fa avelao izy hatory ampiadanina. Manirikiry reny. Zay fotsiny. Ataovy mitovy ny fijery olona tsiraidray. Za tompoko tsy mitady laza ary tsy mila laza. Fa za olona tsinitsinina. Maimaiky edy za io andeha mafatragnom-bazaha. Andevo ny asako aty andafy. Ary za aloha tsy tratra ny depression. Milamina tsara amin'ny jalijaly kely ananako, miezaka miala anatin'ny fijaliako za, ohatra n'olombelona rehetra, miezaka miavo tena ny ataoko aty ampitan-dranomasina. Fa ianao mpankahala, tsy maintsy mahita ho tenenina foana. Fa iza de ohatra n'olona rehetra, miezaka andavanandro hanao zay mahamety ny fiainako sy ny ankohonako. Zay ny ana, tsy de olona mila kilazalaza. Fa ny tsy zaka ny ataonareo fanjakana koa, misy olona hiarana lalàna, misy olona tsy ampiarana lalàna, zay ny tsy mety amin'ny atidohako. Zay, fa za tsy manendrikendrik'olona. Misaotra antsika jiaby, fa mbola handeha hanenjika ny fijaliako edy za io, mbola handeha hitady vahaolana ho an'ny fiainana, fa tsy mila laza. Fa zay ny antony itenenako. Zay. Tsy manenjika olona namono olona ho za. Tsy miteny izy namono. Avereno jerena tsara ny leviko. Lasiety asy. Tsy niteny aho maly hoe rakotora be. Maty noho ny aretina izy. Andriamanitra nanome azy hoa, Andriamanitra nakazy. Fa ny anaovana anazy leve ao anatin'ny ady, zay malagasy tsy miady amampaty, zay foana apiaro amin'olona rehetra, zay olona miady amampaty, apiaro amin'ny lalàna. Zay fotsiny ny anany zavatra tadiaviko. Fa za tsy niteny hoe izy namono azy. Aza manao diversion eto hoe, arovo tsara ny olona arovanareo. Fa za tsy miteny hoe izy namono azy. Sarotra zany mitsambotra olona mamosavy zany. Za tsy teniteny foana eto. Ary za tsy misandoka havana zany. Havako matoa miteny, zanako matoa miteny. Ary tsy hoe landiboatavo sika malagasy karaha fitorina iray ihany, fa havako akaiky.
amintsika miresaka zao reniny niteraka azy miantso ahy avy any Ambilobe amitsika miresaka zao hampitovizo ny zo apiaro amin'olona rehetra ny lalàna miady amampaty nefa ny pour la vie zany magistrat zany ny esorina tamin'olona anankiray ny maha-magistrat anazy ny enjehiny izy satria ny ady amampaty ankehitriny koa artiste malaza manamboly izy mitsangatsangana amin'ny ropilany tsara zany rarisoa azy tsy manenjika azy tsy mitenizina misafy sanatria fa ny teny ny razana mbola miampatra anaty trano izy miady amampaty izy satria tsy nazaka provocation nataon'olona azy de zay fotsiny ny anany zavatra angatahako fa tsy mitany zavatra maro laza zany tsy mitomany laza ka tsy mitomany laza zay misaotra betsaka atsika jiaby raha mbola misy fanontaniana tianareo apetraka hovaliko satria tsy mety ny nataony niza ilaza hoe ny razana mbola miampatra ao anatin'ny trano ianao manao larme de crocodile miteny ny anaran'ny razana de avela fotsiny non tsekena tovy mitovy zo ny olona rehetra raha nampiarina tamin'ny anankiray ny lalàna tsy miady amampaty ampiaro amin'ny olona rehetrarehetra dia samia mahay manao zavatra tiana atao amin'ny circonstance mahamety azy samia mahay manao zavatra sy miteny zavatra tiany tenenina amin'ny fomba feno fahindrena amin'ny fotoana tokony hitenenana azy fa tsy anatin'ny fahoriana tsindroa amantany ohatr'ireny ianareo manao resaka ohatr'ireny manafotoina mampalahelo tsy laza ny tadiaviko fa ny alaheloko no avokako zaho olona tsinitsinina mpamafatranom-bazaha avelako edy ianareo za fa tsao za voaroka amin'ny asako zay za vo tena mety handalo depression satria tsy ahitany hoanina za tsy namany Alain Sandrina Ralem Mapandry za tsy namany Madame Aïcha mbola tsy nifampiresaka zay sy Madame Aïcha za koa aloha naman'olo rehetrarehetra mbola tsy nisy fifampiresana ny fanaovanay sy Madame Aïcha vo omaly any nangataka azy ho ami de nanaiko ho amiko izy satria te hijery te hieny tsara ny leviny zay nampienon'olona anaza mbola tsy sary nifampiresaka zay fa za manohana ny hevitra zay navokany za manohana ny hevitra navokany Madame Aïcha fa raha notaninao Madame Aïcha Monsieur Alain mbola tsy nifampiresaka na indray mandeha izahay vomaly ataoko angambany za tsy fantatry Madame Aïcha za koa tsy mahafantatra anazy raha tsy tamileve de curieuse za de nivakivakiko daholo ny zavatra nataony de mety amiko de nangataka miny za zay maninona mampiteny eritreritra maninona mampiteny sary fotsiny eto e zay aloha fa andeha hiady amin'ny fiainana ny tenako fa tsy olona manakatao fa olona mitrongo vohomana mitady isan'andro misaotra atsika jiaby fonamany ny fanontanianareo za responsable ny zavatra teneniko za misaotra atsika jiaby ary mialatsiny ho an'izay voatombona anarana fa natadidy an'iny tantara iny zaho tanatin'ny herinandro niny wawawa iny ahoana moa tamin'ny 2018 nisy nienjehana mafy ahoana amizao zay tsara mitadiady amin'ny Black Nadia fa apetrako eo za tsy mitadiady amin'ny Black Nadia apetrako eo amin'ny pelatanany fahendrena ny mpitondra malagasy ity tantara ity fa za tsy hitady ady amin'izaniza na dia ompaompenareo avy any atsimo rehetrarehetra io ary za eto hitako nareo rehetrareo manao combine nareo hanompa tsy marary ny ompa za ary tsy amaly ompa tsy niteza anahy ny faompaompa fa tohizinareo
Fa en tout cas l'arme de crocodile fanomonana ny anaran'ny razana fanaovana ny reny cinéma be ireny aloha tsy mety amiko hoe na inona ny fanadiovanareo azy na inona c'est justifié ataoneto tsy mety ireny ny tsotra ngambany miondrika ampanajana malala mialatsiny zay ngambany fa tsy hitadiady amin'izaniza fa apetrako eo apelatanany fanjakana ity raharaha ty tandalana i Madagasikara raha niatra tam 2018 nampiarina tam Ramatoa Fanirisoa Ernève iny lalana mivovoa be iny fa niady amampaty izy zay komba miandry eto asio fandinina ity raharaha ty misaotra tompoko bisous mamy be daholo